Okana tombony manokana hoe andro ao anatina herinandro tokony hoe vizana avy miasa zany zay de mitsotsotra kely kanefa hoentinao mitsahatra eto amin'ity toerana manokana ity zay hiaraka hianatra ny teninao hianatra nyty hoe fahasoavany ity. Tompo mampianaranay ny fananao masina mihitsy no miasa ao anatin'ny fonay tsirairay avy de voarainay mihitsy lay alaliny le ahavony le sakany le lavany zany fitiavanao izay vokatry ny fahasoavana tobaka ao aminay zay. Andriamanitra miasa feno anatin'ny fotoanary ao anatin'ny fonay mampifantoka anay tsara ary mampangina an'izay feo mety manelingelanay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Miresaka hoe fahasoavantsika senao ometsika saintsika mihitsy aloha le izy io terme io ao anaty baiboly ao anatin'ny testamenta vaovao i Paul apôstoly de plus de 100 fois i Paul mihoatra ninjato Paul miteny an'io resaka hoe fahasoavana io hatrany fa mahavariana be fa Jesosy tsy nampiasa an'io terme mihitsy fa Jaona toko voalohany andininy fa 7:10 manambara amitsika hoe Jesosy mihitsy Jaona zany no milaza an'izay ndraso nefa akiko aminao le teny ao amin'io hoe Jaona toko voalohany ary amin'ny andininy fa 7:10 ary de zao ny voasoratra hoe fa ny lalàna de nomena tamin'ny alalan'i Mosesy ny fahasoavana sy ny fahamarinana kosa de tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Jesosy tsy niresaka an'le izy mihitsy satria il est la grâce en personne takany hoe grâce personnifiée mihitsy zany de mila ao amintsika no mandinika tsara ohatrany ahoana le fahasoavana. Au fait ty resaka fahasoavana ty mandinika ny fotom-pampianarana ao anatin'ny baiboly zany tsika raha manomboka tany amin'ny nanamboaran'Andriamanitra ny olombelona de niditra le fahotana tany amin'ny Genesis toko 4 de tany Andriamanitra de efa nanomana ny famonjena miresaka an'izay ray manontolo ny baiboly de le fotom-pampianarana anatin'ny tenin'Andriamanitra ao zany de ny famonjena ny olombelona vokatry ny fahasoavan'Andriamanitra vokatry ny fahasoavan'Andriamanitra. Au fait zany le action nataon'Andriamanitra ho atsika le zavatra nomaniny mbola tsy nisy akory arany eny fahotanany efa fantatr'Andriamanitra ao anatin'ny souveraineté-ny mahagaga be efa fantany hoe anondrana ny olombelona lalina be mihitsy de fatao anatin'izany nefa efa nanomana izy de le action nataony ny atsona hoe famonjena notre salut de ny fomba nanaovany azy de tamin'ny alalany ty fahasoavany ty ary ny andraisantsika azy de amin'ny alalan'ny finoana rehefa inotsika zany zay fahasoavana nataon'ny tompo zay. Andao alohantsika senao mamaky texte anankiray any amin'ny bokin'ny Efesiana sokafantsika amin'ny baiboly de za mamaky azy mafy aty anoloana ety eo amin'ny Efesiana toko 2 manomboka eo amin'ny andininy 4 hatramin'ny 7 jerentsika. Efesiana toko 2 4-9 zao ny soratra hoe ny anaran'ny tompo fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindram-po. Ezao miditra ao anatin'le texte mihitsy hoe no saino le izy Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindram-po no ny alebean'ny fitiavany izay nitiavany atsika na de fony mbola maty ny fahadisoana azy tsika de nahavelona atsika niaraka tamin'i Kristy. Fahasoavana namonjena anareo ary niara-natsangantsika ka niara-napetra ny any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy mba asehony amin'ny andro avy ny habe ny hareny fahasoavany amin'ny fahamoram-panahiny amintsika ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa fahasoavana namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra tsy avy amin'ny asa fandraoa hisy reare. Ometsika définition mazava zany zao hoe inona ary ty atsona hoe grâce na hoe fahasoavana ty. Raha jerentsika ny fahasoavana miainga ao amin'ny tenin'Andriamanitra tsika de misy lafiny anankiroa le izy ohatrany pièce de monnaie anankiray misy ato amin'ny ilany de ato amin'ny ilany. Raha ato amin'ny ilany fotsiny tsy ampy raha ohatra zao ka tsisy ninina mihitsy ao ambadika io 1 euro io
vola sandoko zany rea fa tsy maintsy misy an'le double face miaraka foana inavy ary zay facette anankiroa an'izay fahasoavan'izay fa rehefa azotsika zay a iainantsika manova ny fiainantsika ny antsoina hoe fahasoavana ny voalohany a de fanomezan'Andriamanitra ndika ny ao an-tsainao zany a cadeau omen'Andriamanitra le izy. Bien sûr, andikany hoe cadeau c'est gratuit, sinon ce n'est plus un cadeau, ane fanomezana maimaim-poana inona no nomeny ny famonjena no nomeny amin'ny alalan'i Jesosy ho atsika zay normalement tsika mendrika ny fahatezerany. Azavaintsika kely aloha ny nuance entre ny antsoina hoe famindrapo sy fahasoavana. Samy tahaka ny hoe zavatra mitovitovy ny sensany miséricorde andikany hoe famindrapo misy zavatra tokony atao aminao sazy tokony atao amin'le olona no ny faux pas no ny fahadisoana nataony fa tsy atao aminy no ny famindrapo azotsika zay fa nidikany hoe fahasoavana kosa soa atao amin'le olona tsy mendrika an'izay le olona fa normalement izy tokony hiara ny fahatezeran'Andriamanitra kanefa tsy zay na mitao aminy fa nomena zavatra tsara be indray izy akoatran'izay. Ndikan'izany andaony saintsika tsara noho izany tsika hoe ny facette voalohany ty fahasoavany ty de le famonjena nataon'Andriamanitra tamintsika ary mila azotsika tsara io aloha satria io raha avako no début ny fiainana kristianina fanombohan'ny fiainana kristianina mila tsy piatsika senao mazava fa tsy misy olona mihitsy eto ambonin'ny tany teraka kristianina lasa kristianina misy risakaiza fa tsy teraka kristianina tsika personne ne naît chrétien en devient chrétien. Ahoana le fanombohana an'izay fiainana kristianina zay ndrasy moa nefa azavaiko aminao tsotsotra amin'izay ahafahantsika mahazo azy raha misy ten'Andriamanitra anankitelo sotomintsika any amin'ny Matthieu 5:20 ary amin'ny 9:40 zany raha misaintsika hoe fa izy ara no tafiditra ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra de ho tsara ny tenin'ny Jesosy tao anatin'io milazany amin'ilay milazany amin'ny andro farany izy hoe amin'ny andro farany de ho avy izy ilay mpanjaka ho avy de anavaka ny olona rehetra eto ambonin'ny tany ho avy eo anatrehany de ho avany tahaka ny fanavaka ny ondry amin'ny osy de ny ondry ataony amin'ny ankavanana de ny osy ataony amin'ny ankavia. Izay ny film ao anatin'io Matthieu 25 io manomboka ary amin'ny verset 32 ary fa ny zavatra tsy piatsika fotsiny ary amin'ny verset 46 de zao le tenen'le tenin'Andriamanitra hoe ary ireo izy de ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay miantso amin'le ao amin'ny ankavia zay fa ny marina kosa ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ny marina ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Zay ny ao anatin'io Matthieu 25 verset 46 io. Ndikan'izany pour accéder au ciel izay an'Andriamanitra samy manana filosofia adolo ny olona hoe samy teo any an-danitra daholo samy misy teo any amin'ny afo be nareo tsy haiko kosa aloha aiza kosa ve de raha mpanangatana zany iza aminareo teo any amin'ny afo be alefa aiza kosa raha ohatra ianao manangatanana amin'izany de tena hoe mila iantsona samy ianao fa misy zavatra tsy norme de ndikany teo any an-danitra daholo ny olona fa samy mieritreritra hoe ahoana ary ny ahatongavany any de samy manao ny ezaka fa le lanitra ngera avako ka misy tompony Andriamanitra ny tompony de izy zany manome atsika tsara ny directive hoe ny marina ho any amin'ny fiainana mandrakizay ka izy amintsika reo ary zany ny antsoina hoe marina. Ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Romaina 3 verset 10 à 12 de mamiteny amintsika tsara tsy misy marina na de iray akory azy, tsy misy izay mitady an'Andriamanitra, tsy misy manao tsara na ray azy. Iza zany zao ny olona eritreretinao indrindra hoe iny kosa angamba mba tafiditra ny standardn'Andriamanitra ngery sakaiza Jakoba 4:10 fa na iza no mitandrina ny lalàna rehetra nefa
diso amiray loha de ozy izy ny tompo meloka amin'izy rehetra de anao zany andray kosa ry tompo andray kosa aiza kosa veranga de zany ka Andriamanitra nge mpitsara mariny Andriamanitra nge Andriamanitra fa sao de eritreretina hoe mitovitovy amintsika tsika sy anao samy manana ny fomba fieritreretantsika hoe raha par rapport amin'ny anona kosa aloha za kosa aloha tsy tena ratsy loatra samba mikompare ny tenany amin'ny atsaiko izy ny komparenao fa tsy izay ange tsy le olona iny apiditra anao any an-danitra fa Andriamanitra de tsika zany tsy misy tafiditra any an-danitra vaovao ratsy ry sea verany amin'ny afo be daholo tsika fa izao nefa tao anatin'ny fitiavan'Andriamanitra de nanome lalana izy any amin'ny Jaona 14:6 teneniny hoe ahoana tsara moa zay teny zay hoy Jesosy miteny hoe zany no lalana sy fahamarinana ary fiainana de misy toyany ka tsy misy makany amiray afa-tsy amin'ny alalako zay le cadeau nomen'Andriamanitra le cadeau nomen'Andriamanitra atsika cadeau nomeny atsika hoe Jesosy inona no nataon'i Jesosy asa raha azontsika tsaina tsara nataon'i Jesosy mety efa nitantaraiky taloha tamin'izany resaka taminao mety tsy fa aloaloha raharotiko kely ihany miteny azy azonao atsaina moa ny dikan'le krismasy raha avako rehefa le krismasy ange tsy resaka ndao tsika ifety be de anao cadeau be da be de etsetra fa misy le plus beau cadeau izay tsy azon'ny humanité atsaina mihitsy fa ça a coûté la vie de Dieu lui-même. Inona nataony? Korintiana 4:5 nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy. Inona nataony? Ilay tsy nahalala ota ny tonga ota. Andraso aloha teneniko aminao mihitsy fa inona ny etatsika? Bon, mamerimberina ny ty amin'izay fampianarana rehetra ataoko fa za taitra mihitsy ianao fa tsy mahita ohatra dégueulasse akoatra ty fahita zavatra dégueulasse be iresaka aminareo an'le manota say efa noteneniko anareo moa ohatrany ahoana moa ty manota ty tsika sy anao mantsy amin'le manota ohatrany eritreretintsika hoe tsy de maninona ange le manota kely fotsiny orsea fa le izy ange mitovy aminy hoe mieritreritra WC daholo aloha WC any Madagasikara WC lava-pring azonao atsaina le lavana le izy tsy faux septique azonao atsaina zany efatra metatra ny alaliny de efa hofeno le izy efa hofeno de nefa ianao planche kely anankiroa efa maimbo kely zay sisa mipetraka am'le asina tongotra nefa ianao poitra be Jesosy avonjeo tsy maintsy nandeha tao ianao lozary sakaiza fa latsaka tao ianao tu imagines un peu tsy misy 1m50 oatra ianao nefa le izy 4 mètres c'est dégueulasse azonao tsaina moa raha afaka fa ohatr'izany ange midikany hoe manoty tsika sy anao omeny devoly anestesie hoe sondieu ina kozy mandainga kely io ve ohatr'izay tsika de ina nataon'Andriamanitra mahita atsika ao Andriamanitra raha afaka tsy miteny amintsika hoe mivoa tao sasana voa tao satria ahoana satria fantany fa io WC io azonao koa mipaozin'le izy onaona le izy azonao ve zany marécage dikany chaque fois que tu bouges tu t'enfonces dedans tsy efa voamarika ve zany rehefa 1er janvier ny andro de azonao moa nataon'Andriamanitra le 2 Corinthiens 5:21 teo nalefany Jesosy idina ao anatiny io ilay tsy nahalala ota de tonga ota mba ho fahamarinan'Andriamanitra ho amintsika azonao tsara nidina tao mihitsy Jesosy hanosika atsika hiala ao de anao ve zany efa tosika miala ao de mbola miteny kaloha Jesosy fa mbola tamana satria tsy azotsika le raharaha ora avako zafady am'izay ohatr'izay fa tiako azonao tsara midika ilay sakrifisy nataon'ny tompo
ao amin'ny Romanina 4 rehefa mametraka ny finoantsika amin'izay Jesosy zay tsika. Zay ihany andrasan'Andriamanitra amintsika, rehefa mametraka ny finoantsika amin'ny Jesosy tsika, zay tsika zay fa voavonjy. Le manaiky, hitanao dikany hoe mametraka ny finoanao zany, manaiky ianao hoe kay ve matoa anazy Jesosy, il a pris ma place. Bah oui, satria ahoana? Satria tsy zakany mandrakizay tsy misy anao. Tellement tiatsika izy. Zany sakrifisy nataony dia ny zavatra fantaniana tsotra petraka amintsika zany zao dia hoe mino ve ianao fa ampy avonjy anao io Jesosy io. Sa efa teny efa atosiko Jesosy ianao hoe atosiko ve ianao hiakatra dia ianao mbola alors je vais essayer par mes propres moyens. Et c'est toujours orsakaiza apetrakintsika amin'ny Jesosy ny finoantsika. Zay nge ny dikan'le hoe mandray an' Jesosy ravako hoe. Ary zay ny fiantomboan'ny fiainana kristiana araka ny Jaona toko voalohany 2:12. Miteny le tenin'Andriamanitra hoe zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Amin'ny teny gasitsika izy ohatr'izay tsara. Amin'ny teny frantsay izy milaza tsara hoe pour devenir enfant de Dieu. Parce qu'on devient enfant de Dieu, on ne naît pas enfant de Dieu. Orsakaiza efa niraisinao ve zay cadeau nomeny Jesosy zay. Zay le fahasoavana be ambaran'le Jaona toko 10:15 hoe Jesosy mivavahady. Jesosy ihany ny portail, ny porte tout. Jesosy ihany ny lalana. Ary Jesosy tsy ampiana zavatra hafa antsika malagasy matetika aza tsiny mihitsy aloha raha mba miteny kely an'izany fa tsika malagasy indraindray bon eny bon oui kristianina mihitsy fa le izy koa tsy maintsy mba bataina kely ihany koa aloha le fombafomban-drazana samihafa satria ny tena gasy sady orsea Jesosy tokana ihany fa ratsy zany dia tsy norma. Eo anatrehan'ny tompo ilazaintsika io fa tsy hoe eo anatrehantsika, eo anatrehan'ny tompo. Fandaokotsika hijery ny fasety anankiray. Ny toy an'ity fampianarantsika ity zany dia raiso koa hoe enao mipetraka io, miaino io dia efa nandray an'izay. Fa zay tsy inona ny voalohany. Tsy marina ny maha-kristianina antsika raha mbola tsy niraisintsika izay, personnellement niraisintsika izay fahasoavana inon'izay le sakrifisy nataon'ny tompo raisintsika hoe ho atsika. Fa ny zavatra faharoa, le iaina atsika zay mihitsy zany zao mantsy le resantsika miaina amin'ny fahasoavana. Inona ihany koa ny antsoina hoe fahasoavana? Ny endrika tiako amenanao dia endrika renirano. Meny tompo atsika moa zany any amin'ny Jaona toko 7 any izy miteny an'le izy ary amin'ny verset 38 ary hoe isy loharano onony rano velona miboiboika ao anatitsika. Ny fanamasina hipetraka aty anatitsika izay. Inona ny dikany fa inona ny ataony io fanan'Andriamanitra io? Manome atsika hery. Saininao tsara? Ny hery sy ny fahaiza manao an'Andriamanitra, la puissance et la capacité an'Andriamanitra mihitsy lasa mikorina ao anatinao, miasa ao anatinao, anaovanao ny sitrapon'Andriamanitra. Zay lay dikany fahasoavana anankiray, ny hery sy ny kapasité an'Andriamanitra, ny fahaiza manao an'Andriamanitra mikorina sy miasa ao anatintsika, anaovantsika ny sitrapony. Zao fantaniana petrako aminao. Ianao ty ara sao dia diso fiainana kristianina. Diso fiainana kristianina ahoana? Any amin'ny Kolosianina toko 2 zao tsara ny tenin'ny Paoly. Tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy. Le mandray an' Jesosy nge haitsika tsara hoe ok razoko zany exemple zany, ok mandray an' Jesosy fotsiny fahasoavana zany, ok. Fa hoy le teny hoe tahaka ny nandraisanareo an'i Kristy Jesosy dia mandehana ao aminy arak'izany koa. Midikany, si tu as commencé avec la grâce, tu dois aussi continuer avec la grâce. Mila mitohy ao anatin'izay koa tsika. Enonao nge ty Galatiana toko 5:4 ty tafasaraka amin'ny Kristy nareo izy. Niza mitady ho amarinina amin'ny lalàna. Efa lavo ny ala tamin'ny fahasoavanareo. Raha pitsika senao iresaka bebe kokoa ny amin'izay hoe sao dia lavo ny ala tamin'ny fahasoavanary. Fa androany zavatra tsy piako aminao fotsiny dia ity hoe
ny ainako fiainana maha kristianina taloha mihitsy zany e. Te mafesatra be le izy rysia le ohatra kristianina ianao zany tsy maintsy manao an'izao, tsy mahazo manao an'izao. Tsy hitanao malasa gaiky be ve le izy. De misy sentiment de culpabilité lalandava de sady frustré total. Tafasaraka amin'ny Kristy ka itsika raha mitady ho amarinina amin'ny lalàna inona dikan'izany. Raha mieritreritritsika hoe ny fomba hahatonga anao ho ankasitrahan'Andriamanitra amin'ny fiainako maha kristianina dia za miezaka manao zay teneniny amiko. Drasiny nga tsy ohatr'izany indray ilay fiainana kristianina, miezaka manao sitrapon'Andriamanitra. Orsea zay no teneniko anao, sao dia kristianina lasa dala. I Galatiana 3:7 mihitsy ange Paul no miteny an'izany, ary saty Paul ty hoy Paul hoe ry Galatiana dala. Paul mba mipetra tsara ohatry hoe tiana tenena azy, fa teneniny Paul mazava mba ho azontsika senao hoe impiritsika senao adala be. Satria ahoana nanomboka tamin'ny fahasoavantsika fa ohatry ny Galatiana koa dia iny zany le Galatiana miteny hoe tsy maintsy forana ohatr'izao zay vao mety le mandray an' Jesosy, fa tsy maintsy manao an'izao koa. Dia hoy izy Paul ry Galatiana dala. Draso sao dia lasa dala mihitsy tsika vavadika doe fa ahoana ihany zany ty fiainana kristianina ty. Hitanao le source anaovantsika azy mihitsy no bonne question hoe fa aiza ianao no maka ny source anao hanaovanao an'le sitrapon'Andriamanitra. Ny fiainana kristianina ravako miaina ao anatin'ny fahasoavana. Inona ny dikan'izany? Ianonao moa aloha le faminaniana ny tenenina tamin'ny Ezekela. Any amin'ny Ezekela 36 verset 26-27 dia izao ny tenin'Andriamanitra hoe omeko fo vaovao nareo. Ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo, ary esoriko amin'ny nofinareo ny fo vato ka omeko fo nofinareo. Verset 27 enonao tsara, ary ny fanahiko no ataoko ao anatinareo ka hatonga anareo andeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Pôzy kely mihitsy aloha misaina. Azonao tsara ve zany zao hoe iza le mahatonga atsika manao ny sitrapon'Andriamanitra? Itsika de notre propre force ave? Mais non, zay le adala zay. Dia aveo ianao reraka be. Fa le izy raha avako le fanahin'Andriamanitra ao anatitsika nge. Le fanahin'Andriamanitra no mametraka manome atsika, milaza amintsika disponible ny herin'Andriamanitra sy ny puissance an'Andriamanitra, tsy ny ezaka ny takian'Andriamanitra aminao. Mbola iresaka ezaka tsika fa tsy le ezaka aloha hoe za andeha anao an'le izy, fa le mamela an'le fanahin'Andriamanitra hiasa ao anatinao. Ianonao nge ty Filipianina 2 ty Filipianina 2 verset 12 et 13. Zao le tenin'Andriamanitra hoe miasa mitahotra sy niovotra ahatanteraka ny famonjenanareo. Dia nitoyany fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony. Tsy haiko ianao fa misy fotoana mampivadika doana mihitsy zany tenin'Andriamanitra, fa inona ihany no marina tompo za sa ianao no miasa e. Eo amin'ny verset 13 izy miteny hoe Andriamanitra no miasa ao anatinareo. Verset 12 izy miteny hoe miasa mitahotra sy niovotra. Dia jerentsika senao tsara ny firindrany io teny io. Miasa mitahotra sy niovotra ahatanteraka ny famonjenanareo, fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo. Midikan'izany ny début an'le izy no mandeha voalohany ao anatin'le izy dia Andriamanitra miasa ao anatitsika dia mahatonga atsika miasa mitahotra sy niovotra. Mbola ho avy any tsika senao aveo fa aza mbola mivadika do loatra aloha misaina an'le izy. Misy teny gasy, misy teny filazantsika lalandava hoe Andriamanitra tsy manampy izay tsy manampy ny tenany. Ainao zany teny zany, fa tsy tenin'Andriamanitra zany se hitanao misy nuance kely ohatrany hoe marina zany, fa misy tsy voavonjy ny olona anankiray raha tsy manaiky vonjeny izy e. Fa amin'ny lafiny anankiray misy fandrika be ao anatin'izany mampieritreritra mihitsy, satria tahaka ny hoe misy zavatra ataoko zany
de ampian'Andriamanitra kely le izy de mety fa tsy zay nge le izy fa ny ataontsika de misabandonné amin'io Andriamanitra io mihitsy de izy miasa ty anatintsika rehefa miasa izy tsy avelan'le izy malaintsika fa lasa koa tsika ary amin'ny farantsika manindry tsara an'izay miasa tsara. Fiainana kristianina zany de fiainana mandeha amin'ny fahasoavana. Henonao nge ty Korintiana faharoa fahasivy ty en verset 8 de hoe ny tenan'ny tompo hoe Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo mba hanananareo ny oniny rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ka hitombo amin'ny asa tsara rehetra. Beaucoup de rehetra pour dire tsotra be ny atao de bangoko zay misy ao anaty lohako. Io fiainanao rehetrarehetra io de misy fahasoavan'Andriamanitra disponible tsara ho an'io rehetrarehetra io. Afahanao manana oniny. Ndikany hoe manana oniny. Tu es satisfait. Amin'ny fotoana rehetra ianao zany. Hitanao ndikan'le hoe manome voninahitra an'Andriamanitra tsika ndresaka zay tsika tamin'ny toritentsika omaly fa misy teny le John Piper zay de makany anaty lohako be foana le teniny hoe Andriamanitra de glorifié be mihitsy Andriamanitra, mandray voninahitra be Andriamanitra rehefa satisfait tsara ho amintsika. De rehefa henonao zay fahasoavan'Andriamanitra zay de manome voninahitra an'Andriamanitra ianao hoe tiako zany fiainako zany. Anao ve zao miteny ohatr'izany? Ça ouais, tu n'as rien pigé de ma vie. C'est catastrophique. Ça ohatrany ahoana le izy? Oravako ny fototra ao anatin'le izy le hoe miaina amin'ny fahasoavana ka ataontsika amin'ny fomba mora safa zany fiteny azy. Tsy nenao ny ampiasaina fa nen'Andriamanitra. Eritrereto nge miara-miaina am'le tsy haiko na vadinao na je sais pas le ao ampiasana misy olona mandreraka be iny. Tsy efa ela be ve ny lany ny patience anao Ani? Fa ny tompo ve eritreretinao hoe raha ny tompo ny resahana de mety ho lany ve ny patience-ny? Oria tsy mety lany nenazy de za mihitsy de nena alaina. Nen Jesosy ny ampiasainao sa nenao. Amin'ny fotoana rehetra zany, zay le fomba fisainanao anaty. Neniza aloha no ampiasainao amin'ty raha ty, nen tompo sa nenao. Zay nge ndikany hoe manana an Jesosy tsika ato anatintsika mandeha amin'ny fanahy. Fa maninona tsy zakany se fiainana se? Oh là là, tsy zakanao fiainanao satria manao seza rivotra ianao. Ainao ty manao seza rivotra ty. Mety ny tanora teoriana tsy tena mahay an'izany fa zany sazy-pahazo anay taloha tambola primaire zany ohatr'izany de raha vao manao faute ao ampianarana au coin, les mains sur la tête, seza rivotra 2 minutes. Il faut faire semblant de s'asseoir tsy misy seza. Dikan'izany, tout le poids de ton corps enao ihany no mitondra azy le tongotrao de rehefa tsy zatra mikotrana ohatrà 20 secondes de va tena tsaly Ianao ve tsy mieritreritra misy fotoana ianao tena miteny hoe tena mitsaly ty kristianina ty. Fa orsakaiza manao seza rivotra nge se. Fa le fiainana kristianina nge mipoziny lazaiko anao mipoziny mitsahatra ao amin'ny Kristy. Bon. Hitanao ny Matthieu 11 aitsika izay tenan Jesosy zay hoe avidy olonareo rehetra miasa fatratra sy mavesatretana. Za ame anareo fitsaharana. Le teny hoe fitsaharana rehefa jerena le teny grika zany de ataontsika dikatsika am'izay tenytsika de afaka dika hoe récréation dikany anankiray. Fiadanana misy fitsaharana. Tsy hoe fiainana tsisy problema dikan'izany. Fa any anatinao any. Mitsahatra ianao. Tsy manao seza rivotra fa mipetraka tsara ohatran'izao ry sakaiza, ohatran'izao, ohatranao io. Tsaronao le vakitsika tao amin'le Efesianina toko faharoa teo. Ndikany hoe nandray an' Jesosy ianao niarana tsangantsika ho izy amin'ny verset 6. De niarana petrany ao an-danitra miaraka amin' Jesosy. Azonao tsaina moa hoe manana an Jesosy ianao io. Mipetraka eo ianao zany zao. Fa ianao koa kay efa ampifony Jesosy zao. Sao tsika sy ianao miteny zao.
Zany nge ny positiontsika eo anaty an'Andriamanitra, mitsahatra ahoana, mitsahatra amin'izay zavatra vita an'Andriamanitra amin'ny fiainana kristianina. Tsy manomboka amin'ny zavatra ataonao, fa amin'ny zavatra vita an'Andriamanitra. Fantatrao ve ny vita an'Andriamanitra? De raisinao. Averimberiko hatrany moa zay hoe fiainana kristiana ho azy c'est trop difficile. Parce que c'est trop facile. Sarotra be mihitsy ilay satria mora loatra. Mora loatra ahoana? Sarotra amin'ny saintsika miaccepter hoe de tsy manao ninina mihitsy fa mandray fotsiny. Mandray. De makafy an'ilay vitan'i Jesosy. Mihitsy ao anatin'ny partie anankiray tsika ahoana zany no andrasan'ny tompo amintsika. Ao amin'ny 2 Timothée 2 verset 1 dia hoy tsara Paolo miteny hoe enao anaka. Miaina amin'ny fahasoavana zany zay ny tanjontsika senao amin'ity anio ity ianao anaka hoy izy dia aoka hiahery amin'ny fahasoavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Dia te hanontany anao aza zao. Ianao ty zany zao mihahery sa mihahery sa mihareraka? Raha ohatra gany ataotsika ohatran'ny hoe balance, hitanao le balance Roberval, tadidinao zany balance zany le fandanjana siramamy any amintsika reny. Tenenin'ny tompo zany tsika hoe enao ve miamahery, fa le fiainantsika mantsy dynamique be nge le fiainana kristianina. Tsy misy an'izany fiainana kristianina amin'ny stagny eo ampovoany zany. Ianao efa nahita lakana eo ambony rano rivière. Raha ohatra ve le lakana, le pirogue kely iny, le apetraka eo. Raha tsy atao nininina ve io dia mijanona eo. Fiana ny ataony io raha ohatra ka tsy atao nininina io, dia manaraka ny riandren'ny rano eny izy rysia, le manaraka ny courant d'eau. Fa raha ohatra ka te ho tonga amin'ny destination iray ianao dia mila voizina. Fa na zany io fiainanao maha-kristianina anao io, na ianao eto fiainana, na ianao mitondra amin'ny fiainana. Ka ina zany ianao, hoy ny teny any amin'ny Jaona 3:30 hoe izy tsy maintsy mitombo. Hoy Jaona mpanao batisa, za tsy maintsy mihena. Ohatrany ahoana zany zao ianao raha lanjaina eo amin'le mizana Roberval. Ny fiainana etsy ankilany. Ohatrany ahoana fahitanao fiainana. Tena trop be mihitsy le izy. Mody mipetraka eo fotsiny ianao dia mitsikitsiky ao fahasoavan'ny tompo rahavavy. Si tu savais. Ohatra ve? Mavesatra be mihitsy zany le fiainana. Ianao mantsy zany atao amin'le mizana iray. Dia ianao ve zany misidiny ery ambony ery? Satria mavesatra be izy. Ianao fa matadidy papier pelure? Tadidinao ve papier pelure? Papier pelure zany taratasy faran'izay manify. Eritrereto hoe misy rivotra mitsoka be cyclone be nakaiza le papier pelure. Eto ny rivotra. Indraindray tsika asia maivana ohatran'ny papier pelure mihitsy. Tsy mahazaka donako inona. Any orsia. Rehefa midona amin'ny rindrina zay vao mijanona le tian'Andriamanitra tsika androany zany mitanjotsika ao anatin'ity fianarantsika miaraka ity. Ny tanjotsika dia atonga anao hoe mahery hoeninao mihitsy zany hoe ay fe ny fahasoavan'Andriamanitra kay aty amiko ahoana ny fiainako an'izany. Farafara tsy ny équilibré ny balance sensé. Zay ianao zay ny antsoina hoe mazaka dona. Ankehitriny mantsy ohatrany efa lasa ohatran'ny normal hoe midepra oui, ça fait partie, c'est vraiment maladie à la santé publique be zany, dépression ankehitriny. Mais lazaiko anao, ny tompo manana omenanao ny fahasoavan'Andriamanitra ry sakaiza. Tena ao tsara mihitsy manasitrana antsika. Fa ny tanjontsika tsy hoe équilibré fotsiny le balance. Fa ny tanjontsika ianao mihitsy mavesatra no le fiainana. Sa hoana hoe ianao, zay le lazaintsika maly hoe amin'izay tsika mahay manao ohatr'izao. Hoana hoe le ataontsika ohatr'izao le manainga soroka ry sia. Ina hoany ahoana ny atonga an'izany? Mihamaherintsika. Dia hoy tsara le teny tao amin'ilay Timothée faharoa teo hoe aoka ianao anaka dia aoka hiahery. Fa tsy mihamahery comme ça fotsiny angefa ny fanalahidy amin'ny fahasoavana. Rehefa fantatrao tsara ny fahasoavana io, dia ny olana mipotra amin'ny fiainana sy anontaniana zany, ny olana ve
fahavoazana sa fahasoavana. Iny zany fa misy saino ange ny ataoko hoe inona ny vaovao tena hainao. Misy namako le tranonay any Madagasikara. Olana be ve zany? Fahavoazana ary ve zao zany sa fahasoavana? Asa zao zay any an-tsainao any. Zany mbola maivana zany exemple raisiko zany. Fa ahoana rehefa misy aretina mahazo antsika ohatra. Ka iny le dokotera raha miteny hoe voan-cancer ianao, poa, aza mba atao okakitina aza miteny an'izany. Akory tsy amenina. Ohatry tsisy marary an'izany mihitsy. Fa izao nefa misy fomba fijery tian'Andriamanitra ampianarina antsika se ao anatin'izay hoe fahavoazana sa fahasoavana le olana. Au fait, rehefa mijery mitohy an'io texte ao amin'ny Timothée faharoa io, tonga de misaoty any amin'ny andininy fahafito tsika, Timothée faharoa toko faharoa andininy fahafito. De hoy tsara le tenin'Andriamanitra hoe dinio izay lazaiko fa omeny tompo fahazavan-tsaina amin'ny zavatra rehetra ianao. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Fa rehefa tonga le problème nga zany tadidinao tsony. Ani, tsy fantatrao indray le izy. Fa eo mihitsy zany tsika hoe ahoana ary tonga de takotaka mihitsy io le olana. De ahoana ny ananako fahazavantsika mihitsy amintsika mpanjaka. Fa misy an'le zalahy hoe Elisa zay ao amin'ny zareo ao zay zavatra eritreretinao ao am-pandrinao ao de fantany. De ozy izy le mpanjaka ny Syrie. Ay, raha zany no izy Mpanjaka faharoa toko fahaenina verset 16. Zao tsara ny tenin'le zatovolahy eo amin'ny verset 15. Ny fo maraina koa le zatovony lehilahy an'Andriamanitra ka nivoaka de indreo misy miaramila soavaly ary kalesa manodidina ny tanàna. De hoy izy, indrisy tompoko, ahoana ny ataotsika? Imagineo kosa ne? De hoy izy Elisa. Elisa zany nampiakatra ny sorony. De tapote kely ny soriko le zalanga. Aza matahotra sefa ny momba atsika nge de be noho ny momba azy. De hoy izy Elisa nivavaka tamin'Andriamanitra, Jehovah mifona aminao ampahirato ny masony mba ahitany. De Jehovah nampahiratra ny mason'le zatovo ary de nahita izy ka indro ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesy afo manodidina ny Elisa. Azonao tsaina? Tsy tamin'ny filman'ny Elisa ihany nge zany se, fa filma tsika senao zao. Ohatr'izany mihitsy io. Fa tsika senao rêve-n'le monde du visible fotsiny hoe zao ny takotaka hitako, zao ny ao amin'ny compte en banque, zao ny résultat ny analyse zao. Fa manodidina anao nge ny anjelin'Andriamanitra irahiny miasa ho anao. Andriamanitra mifehy io circonstance io. De zany itenenako aminao. Tsy fahavoazana zany ka io problème io, fa fahasoavana. Ahoana ary ny anananao fahazavan-tsaina. De ndao tsika senao hianatra amin'ny omby. Ny bœuf zany omby zany, bœuf sy vache. Ina ny ataony? Mianatra amin'ny omby tsika. Ny omby rse, osy izy le teny tao amin'le Timothée faharoa toko faharoa andininy fahafito teo hoe dinio le tenin'Andriamanitra. Dinio fahazavan-tsaina. Azonao moa dika hoe mandinika méditer amin'ny teny anankiray tena mitovy dika mihitsy amin'ny teny gasitsika zao de haitsika mandinika ny omby, miruminer ny dikan'izany. Ny dikany le tenin'Andriamanitra se aza hanina fotsiny zao zany tsika senao mihinana. Fa ny omby mihinana izy de aveo izy maka filinina tsara ery averiny ao anaty vavany daholo indray le izy de tsakondro hoe mandeha. Zay le manao méditation. Tsy le manao an'le yoga iny ohatry tsy any le lalana. Fa le méditer la parole de Dieu. Méditer ahoana? Inona zany zao nenao ty? Tsy ny problème nge ny méditer na rse. Tsy efa nremarquenao ve hoe na méditer, arakaraky ny méditer-nao problème ny ohatran'ny misy lopy be le izy de vao maika Andriamanitra loso ty. Fa tehiteny amintsika ny tompo hoe ndao méditer io atenin'Andriamanitra. Io amin'ny Korintiana faharoa toko faharoa ambin'ny folo Paoly miteny tsara izy ao amin'ny andininy fahasivy sy ny fahafolo hoe
Paoly zany nangataka tamin'ny tompo hoe Jesosy esory ty tsilo ty fa ahoana e 3 fois izy nangataka tamin'ny tompo de zao navalan'ny tompo azy ampoanao ny fahasoavako fa ny heriko de tanterahana amin'ny fahalemena ko maika sitrako i Paoly ny rehare amin'ny fahalemeko mba hitoerany herin'ny Kristy amiko enonao ty verset 10 ny Paoly ty laliny ty rangahy ty hoy izy hoe koa dia finaritra aho hainao moa dia faly aho zany nge dika zany ko de finaritra amin'ny fahalemena amin'ny fampahoriana amin'ny fahaterena amin'ny fanenjehana amin'ny fahantrana noho ny amin'ny Kristy fa ny fahalemeko ny fahatanjahako zany itenenako anao io olana io tsy fahavoazana io resaka perspektiva ny mandeha perspektiva misy teny le John Maxwell oaty teneko foana izy fa mahafinaritra be anahy miteny azy hoe ny olana tsy olana fa ny fijerinao azy ny olana de lasa olana le olana ary lasa olana be averina aloha fa mampivadika do ny olana tsy olana au fond io tsy hoe olana fa ny fijerinao azy no olana de lasa olana le lazainao fa olana ary lasa olana ngoza be de maty ianao de raina mitombo fa misy fahasoavan'Andriamanitra de ndzikany miaina fahasoavan'Andriamanitra tsika amaranantsika azy de misy an'ity fameux verset nga Paoly apôstôly ty haitsika loatra io e 1 Corinthiens 15:10 le miteny le tenin'Andriamanitra hoe tena i Paoly zany miteny ale izy fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao ary tsy foana ho izy ny fahasoavany ato amiko fefa niasa fatratra mihoatra noho izy rehetra aho nefa tsy za fa ny fahasoavan'Andriamanitra no niara-ny asa tamiko misy zavatra efatra tsy piatsika farany ao anatin'izay ahoana ny ahafahantsika miaina ao anaty fahasoavana fomba fisainana zany amboarina ao tompo avoazina ny saina rehetra voalohany fahasoavana avokoa ka izay rehetra miseho amin'ny fiainako ty tenin'Andriamanitra ty resaka fahasoavana ty ravako tamin'ny fotoana mamanay maty mamanay zany Marty Hervé zay le anarany mpanompon'ny tompo mafana fo maty izy tamin'ny 2018 tamin'ny 2015 nefa fantatra hoe marary manana aretina tena sarotra be izy de tamin'ny 2015 mieritreritra anazy hoe maty tsy zaka ny eritreritra mihitsy zany tsy possible Jesosy tsy possible ny aina hoe tsy oveneninay fa aveo namboaran'ny tompo nitezain'ny tompo misy ny sainany ty fahasoavany ty 2018 izy maty io tenin'Andriamanitra io ny feno tany anaty lohako io tenin'ny Paoly io fahasoavan'Andriamanitra ny matoy izao indraindray zany tsika senao eritreretintsika hoe miatsona hoe fitahian'Andriamanitra de ny fiainanao arak'izay eritreretinao azy foana ny fiainanao tsy misy olana fa tsisy aretina tsisy échec tsisy orzia tsy zany dika ny fitahian'Andriamanitra ny fitahian'Andriamanitra de ny fahitanao ny présence'Andriamanitra na de ao anatiny zavatra sarotra ohatrany mihitsy zany ny ainan'ity Paoly ty miteny izy hoe ny fahasoavan'Andriamanitra ho izy no matoy izao satria ny vision Romaina 11:36 ny azy hoy tsara ny tenin'ny tompo hoe fa izy ny avian'izao zavatra rehetra zao izy no miazona azy ary izy koa no antony izy anie no membonahitra ndikany azonao tsaina moa fa tsy misy zavatra miseho passé amin'ny fiainanao raha tsy ny validen'Andriamanitra hoe okay iny afaka makany aminao fa mitondra ny best ao anao ny meilleur ao anao na fahafatesana io na zavatra negatif faratapony ary ny meilleur satria tsy misy tianao ohatra n'Andriamanitra ny aviany zavatra rehetra manahirana be le teny raha misaina zany ianao hoe za zany le namysaviny ihany iny de hoe ny aviany zavatra rehetra osia tsy navelan'Andriamanitra ho tonga aminao iny raha tsy fantany hoe misy fomba ampiasany an'iny asoanao no antony misy dikany daholo ange io rehetrarehetra io fa tsy hoe adinidin'Andriamanitra tsika fa variana be andry zareo tany États-Unis izy de adininy ianao tsisy an'izany sea eo atanan'Andriamanitra foana ianao amin'ny fotoana rehetra ny zavatra faharoa hitantsika eo amin'le teny hoe tsy foana ny fahasoavany ato amiko ny dikany tsy foana ny dikany hoe tsy en vain
tsy vainina le grasan'Andriamanitra nomeny amiko, nomeny ahy, fa tena misy fiatraikany amin'ny fiainako tsara mihitsy. Te antany anao arafako. Misy fiatraikany amin'ny fiainanao ve zany zao le fahasoavan'Andriamanitra? Manandanja indrindra aminao ve le izy? Mazana ravako ingratitude ny mahazo atsika. Tsy hitanao hoe mahasosotra be ve zany hoe misy olona tena nasianao soa tena nandanianao vola, nandanianao sakrifienao ny zavatra be da be mihitsy. De nefany inona ny zavatra miseho? Le olona mifosanao ary ambadika ary fotsiny ny ataony. De miprofity anao fotsiny. Makarary aina be zany. Soa ihany Andriamanitra fa mahari-po amintsika se. Fa impiritsika se fahasoavana bobaka be mihitsy atobak'Andriamanitra isan'andro. Nefa tsy fantatritsika akory le izy. Andao tsy ataotsika zava-poana fa araka le teny any amin'ny Petera 2:1-5 hoe rehefa lasa aloha vakiko aminao mihitsy zay teny zay. Petera 2:1 ary amin'ny 5 ary. Ilay teny ao hoe fa raha anananareo zany zavatra zany sady anananareo betsaka de tsy avelan'izany ho malaina na tsy havokatrareo amin'ny fahalalana tsara an' Jesosy Kristy. Hitanao le ndresantsika tamin'ny voalohany le hoe manao ny sitrapon'Andriamanitra. Lasa tsy hoe voatery ianao kristianina moa ny teny tahoana sady président zavatra koa en plus tsy mahazo mananina mihitsy zany tsy maintsy. Azafady aloha fa tsy haiko daholo zay mandraikitrareo any fa ndikany tsy ohatr'izay nge fa maheno le fahasoavan'Andriamanitra ianao de tena tsy avelan'le izy ho malaina ianao fa atosika le izy tsara. Je veux faire plus pour mon Seigneur. Zay misy koa le toy an'leo amin'ny 5 tsy 5 fa tapany 7 ho le teny Paul hoe efa niasa fatratra mihoatra noho izy rehetra. Manosika atsika anao mihoatra ampitiavana hatrany le fahasoavan'Andriamanitra. Rehefa fantatrao le izy de manosika anao hoe mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Eritrereto ange zao ohatra zao ny ohatra farameko anao de mifakely sisa de tapitra. Ina le ohatra? Eritrereto anao hoe manana trosa 20 000 euros. Ary tena hoe tena trosa faratapony efa hypothèque trano tsy fantatro daholo zay mahazo anao rehetra. Tonga le namanao fa manino ianao fararemotra be ohatry ty? Tena grave mahazo vita ny amin'ny fianakavianay. Fina mahazo. Ohatrina le trosanareo manatrosa 20 000 ohatra zany maka exemple tsika. De namely le olona ianao navoaka ny avy tany ny carnet de chèque niany de nisora 200 000 euros iny. Tsy manana merenana an'iny ahy e. Fiza miteny anao hoe averina. Iny. Dana daholo aloavy de alefaso manao nouveau départ. Ohatry ny ahoana ny any anatinao. Ohatry ny ahoana. Raha iny olona iny ihany. Ndao saine. Iny olona iny après quelque temps izy de miteny anao hoe zay angamba andeha vacances kely any Portugal fa mba endraso kely le tranonay ao de mba meo sakafo le alikanay. Ahoana ny eritreritrao? Raha io olona io ianao ve zany de izy tsisy mahasosotra koa zao ny olona tsy maintsy. Zaranao ary izy niteny an'izany. Ngamba ozy izy ianao hoe ina ao fa tonga de ataonay foana ménage ny alikanareo raha sasanay isan'andro tena tosa ataonay daholo. Satria ahoana? Feno gratitude ianao. Anafaranao faramandimby mihitsy ara hoe le olona ohatr'ireny tsy azo asiana ratsy mihitsy fa fahasoavana be nataony. Azonao zany indriny dikany. De zany manosika atsika hoe ndao tsika anao mihoatra fitiavan'ny Kristy no maneranay ho ny 2 Corinthiens 5:14 zany ny ataotsika. Zavatra farany tenentsika ary. Hoy le tapany farany amin'ny tenenin'ny Paul. Miasa fatratra mihoatra n'izy rehetra ho izy nefa tsy za fa ny fahasoavan'Andriamanitra no niara asa tamiko. Ndikany rehefa fantatrao io fahasoavan'Andriamanitra io miainao anatin'le izy ianao mampietry lalanao le izy. Lasa mahavita zavatra be zany ianao variana. De tandremo ianao fa sao de eritreritra hoe mivavaka ho an'le olona ianao. Tovaly le vavaka. Sao de ianao iseho izesy teo hoe enjana ndray kosa zany. Mahery vavaka any aty Ok. Iza koa ny entina mbavaka iza koa. Azafady ry sena.
tsisy avy aminao mihitsy io na kely aza justa fotsiny ianao fitaovana ny fahasoavan'Andriamanitra ny asa tao anatinao nefa tsy za de mitandrina tsara am'izany tsika senao 1 Corinthiens 4:7 amin'ny teny le tenin'Andriamanitra hoe fa inona moa ny zavatra azotsika ndraso aloha vakiko aminao mihitsy io mamarana azy tsika fa io ny tapony io farany ao amin'ny 1 Corinthiens 4:7 de hoy le teny hoe fa iza ny mampihoatra anao ary inona no anananao zay tsy niraisinao fa raha nandray ihany ianao nahoana ianao no mirehare ohatrany tsy nandray tandremo ny zavatra rehetra ina zany zao plus any amintsika any mieritreritra hoe plus tsika tout est grâce nge ndray mpimaso dolo de tsisy samy mahalala tsara mihitsy tsika hoe tsy misy zaza teraka eto ambonin'ny tany de tonga de nanao collier volamena de manao jean ambony ambany mivoaka avy tany ankibony reniny tsisy an'izany tsy mekanjo izy mivoaka avany fa tsisy olona maty mihitsy ka alefaso mba miaraka amiko kely azafady le tsy afaka hoe hitondra inona izy zavatra rehetra any amintsika fahasoavana daholo raha mahay zavatra tsika ndia ataoko hoe oui médecin ianao mety oatra zany ianao hoe médecin nga misy zavatra afaka irehareako mihitsy andia ataoko hoe za zany zao mitenitenin'Andriamanitra eto aminao eto fa nga zany mahay n'inona ndray mpimaso ohatr'izay de afaka isorony tompo fa rehefa conscient foana ianao hoe ay fanomezan'Andriamanitra de ampiasainao an'Andriamanitra de vao maika ampitombony tompo aminao zay ny zavatra nitantaraiko anao raha avako andao aloha tsika hivavaka isaina hoe aiza ho aiza zany ny fiainatsika n'izay fahasoavan'Andriamanitra zay inona ny zavatra vaovao nomeny tompo anao inona ny zavatra mety hoe tsy vaovao fa zavatra efa fantatrao fa tiany tompo hampatsiahivina anao andao samy andinika ny tena tsika de andray ny décision tokony ho raisitsika mba tsy hoe mandalo fotsiny resakitsika vavakitsika hoe Andriamanitra rainay misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy zahay anio afaka niresaka teto nandray an'izany teninao zany mikasika ny fahasoavanao izay tena hoe hifonanay aminao tompo fa misy fotoana tena tsy réaliser ny sainay mihitsy kay zany fahasoavanao zany mifona aminao zay raha négligé an'izany raha ohatra ka nieritreritra zay hoe ohatra ny tenanay fotsiny ty mahavita be amin'ny fiainanay ty de ataonay fanampiny kely fotsiny ianao mifona aminao zahay na mety ny contraire an'izay mihitsy ndray tena valaka amin'ny fiainana mihitsy zay fa adininay kay fa ny fahasoavanao no mila andehananay misaotra tompo ny asa taty anatinay androany raha mbola misy aminay reto tsy tena hoe nazava ny fanombohana nandray an'le fahasoavana mihitsy fanombohana ny fiainana kristianina ny asa manokana ao anatiny ianao mamangy azy atonga hoe ho marina aminy fa tena anao tokoa izy ary ho anay rehetra zay efa nanolo tena ho anao Jesosy de tena misy shifta amin'ny fiainanay manomboko izao miaina amin'ny fahasoavana zahay misaotra indrindra tompo de ataonay amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka amen